fantatrao ve fa misy toerana eto amin'izao tontolo izao olona voafantina no afaka miditra azy andeha atomitsika amin'ny global sud volt toeram-panangonana tahirim-pambolena amin'ny nosy kely iray any Norvège ao no ahitana vy na voan-java-maniry misy maneran-tany mba ahafahana miaro azy ireo amin'ny loza mety ahatonga fahalaniana tamingana. Tendrombohitra mangatsika ny toerana, ny manam-pahaizana manokana no voafantina hahazo alalana miditra ao. Efitra fahasivy amin'ny telopolo na chambre 39 any Korea Avaratra, iray amin'ireo toerana miafina indrindra eto amin'izao tontolo izao heverina ho heviny fitantanana miafina ny vola sy mitetikasa ny fitondrana any Korea Avaratra ka natao tsy ho fanta-bahoaka. Zone 51 États-Unis, toby miaramila tsy azo nizaniza idirana ao amin'ny désert du Nevada. Betsaka ny vaovao tsy voamarina ka heverina ho angano heno avy amin'ity toerana ity. Anisan'izany ny fisian'ny extraterrestre ao sy ny fisian'ny teknôlôjia avo lenta indrindra mbola tsy nisy teto an-tany hatrizay. Fort Knox, États-Unis, toerana misy ny petrabolamena heverina ho betsaka maneran-tany sady tena azo antoka indrindra ao Kentucky. Fanangonana ny ankamaroan'ny volamena tehiriziny US Treasury na tahirim-bola Amerikana naorina tamin'ny taona 470 570 taona ny volamena voavinavina tahirizina ao antsasaky ny tahirim-bolamena misy manerana ny États-Unis manontolo. Na ny filoha Amerikana aza dia tsy mahazo alalana miditra n'ity toeranyity. Farany ny fitoeran'ny tahirin-kevitra na archive secrète ao Vatican, toerana misy ny antota taratasy sarobidy indrindra feno tsiambaratelo sy manandanja amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika romanina. Mpikaroka vitsivitsy ihany no afaka miditra ny toerana miaraka amin'ny fahazoan-dalana manokana mazava ho azy.